Dia mbola faly tafahoanantsika mpanaraka ny pejy eto amin'ny pejy RGL amin'izao faraparan'ny volana jona izao. Matombo antsika manao live spécial dia misy zavatra ho lazaina. Ny zavatra ho lazaina dia izaho moa efa nanolo-tena ho mpitondra tenin'ireo tsy afaka miteny. Mazava ho azy zany fa ireo olona any Madagasikara izay tratran'ny raha-matahorana, tratran'ny fampitahorana, na dia milaza ary ny praiminisitra Mamitina sy mpanina hoe tsisy gadra pôlitika. Tsy ny gadra pôlitika ny olana ary izy mirahalahy fa ny pression morale sy ny harcèlement moral ataonareo ny olona pire noho ny fonja. Donc zany reny olona reny tsy matoky intsony ny appareil d'État ahafahany mametraka fitarainana dia aty amin'ny olona tahaka anay izay tsy manana mandat populaire tony no mba hampitondrana ny feo. Ka dia eto aho zany raha miteny eto dia miteny amin'ny ampahany. Ho lazaiko eo hoe mitondra ny tenin'iza fa misy amin'ny ampahany réflexion avy amin'ny tenako ihany. Na izany na tsy izany dia anaovako karazana réflexion amin'ny farany ny tiana tongavana. Ny lohateny izay nampitondrako azy dia ny hoe un état fort ou un état oppressif. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe fanjakana matanjaka araky ny lalàna sa fanjakana mampatahotra. Tsy hampiasa ilay teny hoe mampiorooro fa mampatahotra. Ny autorité dia tsy amin'ny alalan'ny ditiko felehibe na amin'ny alalan'ny sandry fa ny autorité dia amin'ny alalan'ny lalàna. Ny lalàna nefa natao inona? Ny lalàna dia natao ho fiarovana ny marina sy ny madinika. Izay zany tokony izy. Fa raha ohatra ka ny lalàna indray ho ampiasaina ho famoretana dia lasa oppressif lay fanjakana fa tsy état fort. Inona mahatonga anay nahatonga ahy nanao an'ity lohahevitra ty? Misy cas anankitelo zay iangarantsika androany dia misy bonus anankiray. Nisy andro vitsivitsy zay tao ao dia nahatsikaritra aho fa ny appareil judiciaire ao amintsika zay tena bulldozer moa ny fampiasantsika azy. Zany hoe efficace be, tena mitrongisany daholo zay eo alohany dia mamay tena efficace, tena rapide rehefa amin'ny olona zay tokony hampiasana azy rapide, am'izay tiana hampiasana azy rapide. Fa mahagaga ilay appareil judiciaire bulldozer rapide, efficace, lasa misy lenteur administratif any amin'ny tranga sasany. Averiko indray, lay appareil judiciaire zay lazaina fa bulldozer, efficace, rapide, tsy haiko daholo zay fitokafana omenareo azy amina karazan'olona sasany izy de tena indraindray ao anatin'ny ray andro any tonga de milamina ny zavatra rehetra, ary iderana azy zany. Fa mahagaga misy trangany zavatra sasany mbola mila fandinihana, mbola izao, mbola tsy fantatra. Ny sasany aza mbola vao hoe anaovana ankety de tonga de efa adoboka any am-ponja de zay vao mandeha ny ankety. Ny an'ny sasany mbola tsy azo atao min'inona aloha fa mbola miandry kely aloha, mbola misy immunité parlementaire, atao daholo ty rehetrarehetra ty, misy mipetitra atao daholo zany fa hoe mitombona indray zany reny. Fa rehefa ny sasany izy de tena rapida be mihitsiny. Zay ny zavatra nahavariana ahy zay. Am'izao moa misy miteny mihitsy nareo hoe tsisy gadra pôlitika intsony am'izao fotoana izao. Io moa samy manana ny solomasony hamakina ny zavatra ny olona. Fa marina aloha miombon-kevitra aminareo raha ohatra ka ny chef d'inculpation tsy hisy mihitsy na iza ny hitondra hoe noho ny afon'ny pôlitika de ho samborina ary tsisy hiteny an'izany mihitsy. Donc raha raisina arak'izay zany de tsisy mihitsy ny gadra pôlitika, ary hatramin'izay tsisy mihitsy ny gadra pôlitika satria samy nampiasa an'izany daholo hoe ka nanao ny tsy mety izy, na tsy nahavoalo facture izy, na sasany tapitapoka eo de hoe tsy nahalohetra ilay orinasa nanomboka ny taona zao ka hatramin'ny taona zao,
de enona zany le hoe efa taona maro zany le orinasa tsy nandoetra tsy nisy nalala zany zay fa tapitapoka eo a lasa hitatapoka le etra tsy voaloha fa naninona ka le izy efa mipetraka tao fotsiny de kitihana isaky ny manadaladala vao manomboka manao discours hafahafa le tompon'le orinasa na ilay olona atahorana de kitihana daholo ny rehetrarehetrany izy moa ny olona tsy manana casserole dans le sens hoe tsy voatery hoana fadoziny olo hoe bon ho alamino amin'ny manaraka alamino zany hoe fa hatram'izay io fa tsy vo zao tsisy gadra politika mihitsy to Madagasikara hatram'izay fa olona nanao ny meloko daholo araky ny fiteny-nareo azy ka le manao discours mampiomehy ohatran'izany a mahavariana kely ihany mais bon tsy maninona zay moa ny samy manana fijeriny io kanefa na zany na tsy zany a tsika mahalala tsara hoe ohatrany ahoana ny fonctionne izany atao hoe famonjana zany ao Madagasikara ampiasaina ho iaho ary tena ampiasaina daholo ny hery rehetra sy ny moyen rehetrarehetra rehefa misy olona manelingelina na mireprésenter danger ho an'le régime fa tsy ho an'ilay fanjakana avahako tsara zany le fanjakana sy régime de priorité a ny an'ny fiarovana ny régime fa tsy priorité ny fiarovana ny état zay ny zavatra mahavariana ny lourdeur administratif izay matetika mahazo atsika ao Madagasikara eo amy lafin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana tonga de manjavona ho azy rehefa tiana ho efficace lourdeur administrative rehetrarehetra fa rehefa raharaha normal de hoe mbola misy procédure arahana mbola misy zavatra tsy maintsy arahana ny fomba rehetrarehetra hainareo no manazava an'le procédure rehefa tsy mahamaika sy tsy intéressant le izy jereo fotsiny raharahany ambomalaza e tsy maka lavitra tsika miteny mihitsy nareo hoe tsy hoe ahoana moa filazanareo azy mila miandry anareo tsy fantatro io na tafavoaka na sy tafavoaka na miandry fotoana ary nareo a tsy maninona fa mahandro asa maninona misy urgence rehefa ny ansasany fa rehefa fatin'olona mikara rano ohatry zany de hoe mahandro asa zany hoe tiako tenenina zany hoe tantôt zany le procédure efficace tantôt le izy misy lenteur ity ndray zao le affaire varira mandalo ambany masotsika de ahitantsika an'izany zavatra zany keo noho zany a ny tiako tenena alohan'ny idirako am'le quatre tsirairay a raha oviana zany a lay appareil judiciaire le appareil d'état no efficace ary roviana le izy a manaraka procédure lavabe roviana no lazaina hoe ka raha ilaina ny urgence de atao fa roviana no mila miandry elabe iza no mahazo faveur inona misy na sasany atao azakazaka raha tosika mihitsy satria misy tsindry mazavabe a avy any ministre eo amitsika moa rehefa misy affaire dia ministre no antanina fa tsy ny procureur de la république ce qui est déjà mampiomehy fa bon zay zany na ny Madagasikara ministre no miregle ny dossier rehetrarehetra avy eo nefa rehefa notanina andreo izy amin'ny zavatra sasany tsy anjaran'ny ministre nge manao an'izany fa anjaran'ny fitsarany tanareo le deux poids deux mesures roviana ministre mihitsy no mandray tanana an'le raha roviana anjaran'ny procureur anjaran'ny fitsarany zany le discours mihitsy zany no manahirana anah hoe ahoana le izy ireto ary misy tranga anankitelo zay mampametram-panontaniana ahy tranga voalohany de momba n'lay varira tranga faharoa momba n'lay tantarany Dalvis Madagasikara misy tia katokavana tsy dra resaka finoana aza matahotra ianareo anatin'ny finoana silamo sy ny hafa tsy any mihitsy resaka fa resaka fitsarana ny resantsika état de droit ary ny fahatelo ity aho zany dia teny ampitondrany mpitsara ahy
avy eo Antananarivo sy Madagasikara, tsy Antananarivo fa misy faritra hafa koa, mitaraina hoe mba teneny ty pastora fa mijaly zahay ato ministeran'ny fitsarana. Teny mataoko mahitsy be hoe mba teneny ty fa mijaly zay ato ministeran'ny fitsarana. Satria tsy zary teny zareo. De zany eto aho zany dia mpitondra tenin'ny mpitsara sasatsasany. Misy moa sasany tsy samy miseho satria matahotra, sao de hoe ho amidiko any amin'ny ministra ohatra, zay moa ny fanao Madagasikara ao, reto zalahy le pseudo journaliste manao Facebook reto, mba misy mitaraina any aminazy de amidiny zalahy any amin'ny ministra sy ny filohan'ny repoblika na ny filohany je sais pas quoi, de mahazo vola be zareo. Zany aneny ao e. Mba mandeha mitaraina am'reny olona mba nieritreretina hoe influenceur na anareny ny olona manana dossier, ny arivan'iny ihany de tonga any amin'ny zalahy ny anaran'le olona de tonga de tamin'ny perquisition, tonga de tamin'ny raha matahoran'ny fianakaviana de na koa monétisevana misy zany. Miditra aponja misy le boy kely zay, namidy tamin'ilay super président, nefa mba nieritreretina mba hiaro ny madinika. Zany ho laza aminareo. Miala tsiny aho fa naroatra kely an'ity émission ty. Nareo zay milaza anahy hoe nahazo miliara ozy, raha za zao nampiasa an'izany ati-dohanareo zany, efa manan-karenareo isany aho, nareo manao azy io. Satria raha ny dossier ato amiko zany. De tena misy olona farany ambony eto amin'ny firenena mise en cause, azoko namidy, anaovako rakety, anaovako chantage, mba hanoloko ny tobilako mba hosoloko fa nay fa gadroka, mba hanoloko mba vidianako trano ohatran'ny sasany any amin'ny moron-dranomasina. Fa mbola averiko je ne mange pas de ce pain-là. Tsy mihinana ny ranomason'olona. Ka dia eto aho tena avec fierté ary misaotra anareo mpitsara nametraka fitokisana amiko ny confier ny cas anareo ho lazaiko eo rehefa avy eo le cas numéro 3. De misy bonus anankiray zay tsy kely fa important le izy. Ka voalohany zany ny filohan'ny Varira vao aingany iny ny teny hoe nisy menace nahazo azy indray. Zay fahita mazava tsara ho izy, vao mamerena anareo mijery n'ilay fanambarana nataony tamin'ny fahitalavitra, fa misy pression ataon'ny olombe momba azy. Ary ny teny mazava ty filohan'ny fikambanan'ny Varira Madagasikara ty fa azo heverina izy fa misy fifandraisany amin'ilay dénonciation zay nataoko mahakasika olom-boafidy anankiray. Teniny zany. Comment ça se fait après niny mahazo an'izao aho izy de zao mahazo anazy zao. Ka aleoko izy izy miteny raha misy manjo anahy. Mazava be zany. De ono aho. Rehefa misy olona miantso vozo ohatry zany, ahoana ny non assistance de personne en danger, miariary be mihitsy miariary be mihitsy fa misy croyance, fausse croyance voizina ao Madagasikara ny amin'ny famononan'ireo Varira reo. Inona ny disposition raisin'ny fanjakana ankoatra ny fitsarana? Tena mila cellule de crise mihitsy ny zavatra ohatran'izao. C'est du terrorisme, monsieur le président de la République, monsieur le PM, ianao ny responsable amin'ny sécurité publique. Terrorisme zany, fandripahana olona. Tsy hoe famonon'olona tsotra fotsiny, tsy hoe nisy olona tsatokantsy tery, terrorisme. Donc aiza cellule de crise? Ahoana ny intervention nareo amin'ny télévision fa maivana be mihitsy, tena avec une légèreté ny fomba famalinareo an'le izy. Nefa nareo rehefa colonel Patrick na i tsy haiko daholo reny samborinareo fa tena arsenal de guerre no miasa. Vous avez les moyens et vous avez bien utilisé les moyens. Comment se fait-il rehefa reto Varira reto dia manao ihany fantatry fa misy mission atao fa tena misy 2 poids 2 mesures maivana be satria tsisy intérêt ho anareo reo olona reo, sauf exploitena fotsiny mba ahafahana manao populisme. Aiza le état fort miassurer ny sécurité ny olona ho aminy, et surtout rehefa misy personne vulnérable amy lalàna iraisam-pirenena, tsy hampianatra anareo ny atao hoe gouvernance.
Il faut doubler les moyens ohatra hoe handicapé, vehivavy, zaza, sembana de to zao minorité zay any amy sisiny eny tena mila arovana miala tsiny afa biby aza hoe ny sokatra tady ho ringana any ambovombe na reny de arovana mafy asiana gardien forestier asiana contrôle eo amin'ny paf satria en voie de disparition andrasanareo lany ringana reo varirareo fa raha le moyen ampiasainareo déploivanareo amio a tena mitongilana de ozy nareo hoe tsisy gadra politika eto d'accord ary fa maninona tsy tahaka nampiasainareo ny hery tam'ireo olon-dratsy lazainareo fa olon-dratsy fa tsy gadra politika reo tsy ampiasainareo aty amin'ny zavatra ohatran'izao je vous pose la question tena mialatsiny a fa tena sahako misy tena hoe est-ce que vous avez la compétence de gouverner le pays c'était le minimum des choses zany atao hoe sécurité publique zany de io zao io zala président ny variry io zao inona ny protection civile omenareo an'io ranga io efa mahazo menace de mort amin'olombe tokony déclenchena daholo ny système de garde rapproché fa tsy ampiasao ny russie rehefa tsy hanao ihany reo koa matsy fotsy boboka koa reo iaro an'ireo olona tenaiko reo tsy atao haingo trano fotsiny ny régime no arovana armée jusqu'au dent avec le fitaratra vitre fa le olona atao am'le varira de entanina atsika mba tsy hanao an'izao mba engany atsika aokatsika inona faiza le état fort rehefa geste ery amy 26 juin avec kalachnikov miaraka amy fandehanana hop 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 efa nul amy fiarovana ny olona sy ny fananany tena lazako hoe vous êtes nul afaka tezitra zay tezitra cas numéro 2 zay lezaka hoe le état ve natao hiaro vahoaka sa natao iopprime ny olona tany dalvis madagasikara mbola averiko ndray tsy hiditra amy resaka débat stérile entre ny mpivavaka silamo sy ny tsy mpivavaka silamo tsy any resaka iny mbola afaka anaovana débat hafa iny aloha tsy anjarako fa zay tianao débat n'iny amy facebook anareo any iny fa en matière d'état de droit no idirako eto ianareo milaza anareo fa mitana ny fitsarana sy ny droit io tena tsy haiko ina reny terme ampiasana zany a tena sorena ho ary efare tanteraka mahita hoe sany olona no manao menace de mort amy télévision amy facebook manoloana ny dalvis peu importe ny raison je m'en fous fa matoa ny olona sa manao zany de satria faible le fitondrana zany ny symptôme ny atao hoe état faible aiza anao ahita ny tany mandroso hoe za dia manao menace de mort amre fa tonga de ono hoe tonga dia représai enjana be mandeha ny crg mandeha ny ggn mandeha dolo satria tsy misy atakandro raha vao manao menace de mort en public zany tompoko ka finoany io pastera zay non ny loi de la république ambony no ny loi religieuse on est dans un état laïque pour l'instant angambany rapisany tsy fantatra la république ne protège plus ses citoyens tsisy intervention ny procureur tsisy intervention ny ministère ny justice tsisy intervention ataon'ny premier ministre tsisy intervention ataon'ny ministre ny intérieur mbola averiko foana ina ny asany ministre intérieur vous laissez ça comme ça de zay sato amy facebook no fandramatra ato mety io fa tsy mety io mety io tsisy arbitrage public fa mifandramatra le samy gasy qu'est-ce que vous faites manao baskety miazakazaka mandindihy ça vous avez peur de quelqu'un
fa misy lobbying matanjaka be tamin'ity affaire dalvis ity zay tsy asainareo mijoro ampahabe maso donc fadinapetra iza no mitondra eto Madagasikara, iza no manomeny bakio, iza no manomeny lobbying ka tsy mafaka mijoro ny fanjakana amy zavatra ohatry zany. Ny teny mihitsy dalvis ary raisiko responsable izy amy teniny, mbola very koa aza-pidirina resaka finoana so misy ndray masy anile ka izy ne parce que tsy any resaka nareo masy mahay mamily resaka zay rehefa tsy mahita poko nareo am'le zavatra objectif namoaka teny misy hoe nahazo pression hatrany amy fitondram-panjakana farany ambony aho bolerety fanganareo imam, fanganareo théologienne, fanganareo communauté religieuse efa manao pression zareo asan'zareo zany satria anjaran'zareo miaro ny fivavahana d'accord fa c'est pas le rôle de l'État amaray aman-dreny azy ny manao pression boakely anankiray. Ontsa nahita ny publication ny dalvis manao hoe na izaho rery azy contre tout le monde ozy de hijoro fa aiza le fanjakana, aiza même zala 24 heures izy en public misy miantso mihitsy hoe fitaony aminy tsy mampaninona anay zany, misy tena manoro fa hitany masoko mihitsy amy public zany tsy mampaninona anay na de lazany extrémiste ary zay fa tonga ataonay amy fanaovana azy. Ministre de justice Boscozu, ministre de l'intérieur sa mety hitendry anareo rehefa ole antagniny ohatry ny fanao tamin'ny colonel nisany zany nga oviny zany zay tsy mahalala an'izany. C'est pas un état fort, la preuve miforotra anareo rehefa misy lobbying eo amboninareo de inona nataon'le boakely mba niezaka nyjoro ihany izy mbakany de ozy izy hoe voatery aho ozy izy hilefitra satria nahazo pression na hatrany ambony azy. Zay ve ny rôle ny fanjakana? Je vous pose la question, pourquoi Davis doit céder? Au nom de quoi? Avela koa ny finoana hoa fa resaka lalàna ny resaka eto. L'État a le devoir de protéger le droit de tout le monde. Le devoir applique l'obligation. Fa raha ohatra ka ny question religieuse manomboka zao eo Madagasikara no ambony noho ny loi de la République ary eo an'ankabone constitution mianina aho fa iaro ny lalàna sy lalam-panorenana io zao république tsika forotra anareo satria misy pression mahazo anareo any zay tsy fantatra hoe pression ohatrany ahoana tsy tako zany maha républicaine Madagasikara vototra areo le boakely satria tratrany lobbying anareo mazava be nalizy e. Nefa nareo ministre Gasikara ohatra mialatsina manono anarana voalohany tonga de miazakazaka miseho télé manao interview manao fanambarana tamin'ny Death Note manomboka androany dia ongotana daholo ny boky ny Death Note rehetra any amy fitsara any amy fivarotana ampanatsona daholo ny mpivarotra ny Death Note zao andrefepetra ny fanjakana any amy Death Note satria mpivarotra mahantra ery amin'ny Analakely ampisehonareo sandry fa rehefa tonga eto amy dalvis Boscozu état faible afaka miteny anareo faible fa rehefa remry Death Note nareo masaky satria olo marefo ka olo mahantra ka mpivarotra kely ery Ananarimo hanao inona tomany fotsiny izy ao Facebook hoe fivelomanay tsy misy tsony de mody hoentina amy resaka finoana devoly zao kolotsainy vous êtes des lâches kolotsaina mody alokalofa anareo
fa rehefa handray hiaro ny olona amy zavatra anankiray amizay nareo tsisy ambara zany ve natao hoe état fort za ve natao hoe lalàna tany tandalàna en'izay ho ao fa tsy maninona aizany état fort en matière de respect de protection des citoyens zéro fa géométrie variable aseonareo ny muscle anareo rehefa amin'ny olona malemilemy ohatra anay tony ina reny page be debe navoakany olona anankiray zay nanakaraha mazy reny zay fantatro ny anarany satria miapasitera ary amy 12 000 kilomètre tsina ka de sakany fa rehefa ny olo-kafa ao tanàna ny kolotsaina ny droit d'expression mahay miteny jiaby jiaby état fort ve nareo sa état oppressif de ina natao sa mba mifandamina retsika hypocrite faiblard kary zay ny zavatra remarqueko ny force de l'ordre atsika ny justice eo amitsika de justice sur mesure refesina le olona de en fonction le olona le justice zay misy eo la justice à Madagascar est en faillite mbola averiko zany zara manatobotry ozolo io ka ny voalohany teny an'izany eto Madagascar so misy amorona koa rapitso la justice est en faillite ary tant ianao monsieur le président colonel tsy mandray atanana an'io justice io na inona ataonao na iezaka hanovany Madagasikara ho tonga Dubai ianao asianao gratte-ciel tonga hatrany an-danitra raha mbola justice io avelanao amin'io tsisy dikany Dubai Dubai zany ane misy lalàna fa tsy hoe misy gratte-ciel tsara tarehy be fotsiny le lasaky Dubai be tanana Madagasikara misy lalàna déployez-vous ny arsenal de guerre nareo rehefa misy olona en danger fa tsy amin'ny olona zay tsy tianareo ihany nareo no misy ho azy le fitaovana ka numéro 3 farany zay tena antony ty zavatra ataoko eto ty ny rabatteur eo anivon'ny ministère ny fitsarana mitondra ny feon'ny fitarainan'ny mpitsara maromaro aho zay tsy samy seho masoandro ary tsy afaka manao fanambarana amin'ny presse akory fa misy rabatteur zay voarony responsable manana ny toerana ao ministère en justice mahavita mibaiko sy menacer mpitsara tsy nio eno tsara mahavita mibaiko sy menacer mpitsara satria zanaka sy vinantona olombe teo amy fitondrana teo aloha zanaka sy vinantona olombe teo amy fitondrana taloha ao misy an'izany homme tout faire zany amy fitsaranao omeko anareo ny initiale fa tsy hanona ny anarany a JR fanafoezana ny anarany il se reconnaîtra AFR ny anaran'le anankiray vaiavy io AFR ary izany ramose L zany sao de verinareo fa mizakazaka fahatany eto olombe olona amy fitsarana io no miresaka aminazy fa tsy hoe oloniza ary nisy fotoana reo olona reo no teneniny nga fidèle razanapera tao amin'ny miara-manonja fa mbola mitoy zany asa ratsy ataony zany hatram'izao de rehefa manao ny rabatteur zareo de tonono mihitsy hoe amin'ny anarany ranona rehefa tsy mandeha nareo de zao ny tsindry azo anareo fa zay ny rany ranona ary oatsona eto amasonareo mihitsy ny lehibe anay rehefa tsy manaiky anareo raky hanomeza zavatra takiny aminareo na ampitsaro amy tribunal zany de mahazo tsindry am'ireo olona reo satria iraka izao le cercle vicieux ao amin'io justice io rehefa misy olona manana problème ao fitsarana dia antany zareo de rehefa tsy antany zareo pardon hoe amboarina veny aminareo
de rehefa tsy manaiky le olona tsotra de menacena de rehefa manaiky indray le olona dia misy problema indray le mpitsara menacena koa mba hanome faveur le olona nanaiky le proposition ny reto farany tout compte fait zany a il y a un état dans un état mba tsy lazako hoe il y a une justice dans une justice zany ny zava-misy eo amy tanàna ao bonus anankiray ngeza be zay rezaky hoe tsy lay aty ivelan'ny appareil d'état tsony no lasa problema an'le firenena fa le olona manana niraikitra eo anivon'ny fanjakana mihitsy ny problema ho an'le firenena misy olom-bavam-baoaka anankiray zay tsy tonoko anarana fa ise reconnaîtra ary fantatrareo any amy faritra misy azy mampiorooro ny olom-panjakana rehetra eo amin'ny farim-piadidiany mampiorooro efa nyresaka tamiko daholo reo olona teo ambany fiadidiany fa un moment zareo no micontacté de hoe mba mitenena paster de aveo niemotra zareo tanao fa matahotra ny ray aman-dreny mpitondra natao hiaro ny vahoaka lasa mampiorooro ary na ny ministra zay manao descente manao famangina any amin'ny faritra misy an'ireo olona reo eny ambony podium eny de betroany ngarainy io de mampametra-panontaniana hoe ozy izy reo olona reo hoe fa iza manome azy fahefana ambony noho ny fonctionny mahadeputé azy iza vitany mihitsy aza ny mampiforotra ministra gravy re ty zavatra ty mba ilazana amitsika hoe tena tsy mandeha amy laoniny lay gouvernance azonareo lokona am'izay tiavanareo azy le izy hoe ka tena mandroso be efa misy fandrosoana kely efa misy zavatra be efa misy an'izao efa dobay tsy haiko ay zany dobay zany fa misy olona ao manana fahefana mihoatra lavitra noho ny titre sy fonction nomena azy manana fahefana mihoatra lavitra noho ny titre sy fonction nomena azy donc zany efa zoina atao zany ny style zany zao Madagasikara de zao ataoko zay azahoako titre na député ataoko zay aoko titre na ministra mba hanaovana fasady ana hoe manao ny asa amy maha olo-mpanjakana fa ao ambadika misy force informelle zay ambony noho ny fahefam-panjakana izay ahafahako manao tsindry ny olona rehetra misy zany conclusion feny de ty misy tokoa hoe misy lalàna ave Madagasikara e misy lalàna sy institution sur papier io le atao hoe l'état de droit formel sur papier saingy ho an-kany Madagasikara état de droit effectif no misy ina ny état de droit effectif ny lalàna dia ampiarina de manière impartiale sur mesure zay ny fampiarana an'le izy misy aza mpikaroka sy mpandinika lasa lavitra mihitsy miteny hoe droit sélectif no misy a Madagasikara zany hoe misy fotoana zany le lalàna appliquena amina citoyen sasatsasany tandis que ho an'ny sasany dia favorable izy donc fantanina malasa saina zany de hoe ao Madagasikara zany état de droit sélectif no misy zay fa Madagasikara de état de droit manaiky zany a fa ampiako état de droit sélectif sur mesure rehefa ekipe anao adino lasa ka ianao anefa mba nanao exil kely de tonga de sanctifié anao verina avy any amin'ny exil tonga dia béatifié anao verina amin'ny exil de mody mba mitolona kely ao ianao dia vita madio ndray ny passé anao fa ianao raha tsy ekipe eo
tadiavina daholo any ambany latabatra. Ohatran'ny misy facture jirama tsy voalohany le zalahy ty telo volana lasa. Le frais mpitary postaritsy nalohany fanaovana abus de zao hitany daholo io rehetrarehetra io, maranitra be ny justice rehefa ohatra reny tena efficace, misy lopo. Fa na sasany misy ohatra gada be de tsy hitany, aiza zany ozy le anankiray zay niza zany ve teto, aiza zany, aiza zany. Eo aloha le mpirany Barea tsy mahalala menatra, tsy mahalala menatra. Zay moa le rehefa eto amin'ny tanàna, anay ny tanàna ozy zalahy de zay tianay no anaovana azy, marina zany zalahy. Kanefa aza miambo zavatra zay tsy anananareo, zay tsy hainanareo, fa izay izy no misy. Misaotra tompoko, misaotra anareo mpitsara izay nitondra an'izay fanazavana zay taty amiko, de nampita azy aho force ho anareo zay miezaka mijoro amin'ny marina zakivy, na de misy aza ny rouleau compresseur, mbola mitohy ny tantara. Samita ain'Andriamanitra. Raha soa tompoko.